Mifaly maraba ny mpakafy fandaharana rehetra. Safinindray manoloana anareo miaraka hatrany amin'ny CFPNI atao anatin'ny fandaharana ny nahandro. Ny zavatra atolotra anareo androany dia mety ho gaginareo inona fotsiny ireo zavatra kely ireo. Fampianarana, fampiofanana ny saosy zany araka ny efa nampanantenaiko dia ampianatra karazana saosy mba hialana amin'ny hoe saosy vinaigrette simple. Ka androany aloha dia mbola ny saosy froide hatrany no entintsika. Misy karazany manko ny saosy. Ny sauce froide sy ny sauce chaude mbola misy hafa koa fa ny androany aloha zany dia mbola sauce froide zany hoe tsy andrahoina mihitsy izy fa karakaraina fotsiny tambatambatra dia azo hinanana karazana sakafo. Ho fantarintsika eto koa hoe inona ny sakafo azo hohanina miaraka amin'izany sauce izay atolotra anareo izany. Ny sauce zany dia tsy maintsy mitomboka foana izy amin'ny sauce vinaigrette aloha simple. Dia rehefa napitsika citron izy dia izay izy ilay nampiana tsiro na accentuena. Accentué zany ohatra hoe asiana citron izy dia hoe sauce vinaigrette accentué amina jus de citron. Fa rehefa miampitsika izy dia miova foana ny anarany. Ka voalohany indrindra zany dia tsy maintsy mitomboka amin'ilay sauce vinaigrette foana aloha tsika. Ny fatra dia tsy dia tena misy formule be. Fa ny zavatra atao ao anatiny fotsiny tsy maintsy mila tsika vinaigre ohatra. Ny menaka ampiasaiko dia ohatra ozy izy fa arakarak'ilay tsirona sakafo tiana ampiana sy ilay ingrédient atao. Ohatra hoe raha efa marikivy daholo ilay salady ohatra ny hoe mangamanta, paoma marikivy, zavatra ohatr'izany zany dia efa tsy dia tsara intsony raha atao betsaka ny vinaigre. Ohatra zany zao manamboatra mamatra menaka 4 sotro ohatra dia maka vinaigre 2 sotro. Zay zao izy raha hoan'ny fahazarana hoe tsiro azo lazaina hoe eo zany izy mety amin'ny rehetrarehetra neutre zany ilay tsiro eo. Tia mbola tsy tena hoe sauce vinaigrette izy raha ny tena izy fa amin'ny ankabeazany dia tsy maintsy asiana oignon. Na ianao misafidy oignon asena. Ilay asena zany dia potipotehana. Ny zavatra efa hay tsy azo adino ny mamofy oignon. Tsy averiko intsony fa efa hay. Raha ohatra tsika ka hoe ahoana ary ny safidianantsika ny tetitetika ilay oignon ao anatin'ilay sauce vinaigrette tsika. Raha ohatra tsy tianao ho tazana mihitsy ilay tongolo dia potipotehanao kely na oignon haché. Raha ohatra indray izy tiantsika ho hita ihany dia afaka atao morceau ihany koa. Zao izy raha anao anazy haché tsika dia potipotehantsika izy avy eo. Ny rondelle moa zany dia tsy tapahan'izy ireo zany ilay oignon haché. Ohatra any anatin'ny macédoine no tianao asiana sauce vinaigrette dia tsara zany raha potipotehana ohatra zao izy. Raha ohatra indray izy tiana ho tazana tsara dia azonao atao demi-lune ohatran'io ihany koa izy dia atao anatin'ilay vinaigre sy menaka foana. Dia afaka koa izy ataotsika ohatran'ny hoe julienne. Rehefa anao anazy julienne zany tsika dia atao mitsangana dia manaraka tsara ohatran'ny hoe manao quartier madinika kely. Dia rehefa avy eo amin'izay tsilatsilahana izy dia izao indray zany ny antsoina hoe oignon en julienne. Raha ity indray zany nataontsika ao anaty sauce vinaigrette tsika dia mila tazana lasa décoration izy. Ty izy haché ty raha sady tsy hita tsy ilaina ny mahita anazy no tiana hivoaka bebe kokoa ilay goût. Raha ohatra moa tiantsika atao demi-lune dia demi-lune. Tiana atao rondelle dia tonga dia ilay izy mbola tsy tapaka teo iny zany no rondelle zany hoe mitambatra ohatr'izao zany ilay paoziny ilay rondelle. Tsy maninona fa aka oignon iray tsika dia amin'izay mazava ny lesona.
Ty zany a demi-lune. Ato anatiny ato koa zao a misy an'izao hoe demi-lune ohatra zao fotsiny izy fa manao arc kely ohatra zao. Misafidy tsara zany a an'ilay fomba fanapatapahana alohan'ny anaovana ny sauce vinaigrette. Iny izy zao a dia raha anao an'ilay rondelle zao tsika dia manao anazy a boribory. Raha ohatra zany ka couronne ny zavatra ampiasaintsika, ohatra ny hoe couronne de carotte dia décalena amin'ny oignon dia atao rondelle ihany koa izy a. Ary raha ty rondelle ty indray ny alaina dia lasa bracelet d'oignon, rondelle d'oignon, demi-lune d'oignon ary oignon haché, julienne d'oignon. Ny anarantsika zany zay tapatapaka zay. Rehefa atao anaty vinaigre sy menaka izy a dia zay ny antsoina hoe sauce vinaigrette simple. Rehefa napitsika citron kely izy, ohatra zany a mety daholo zany zay aratsakitsika ao na le rondelle na le haché a na lay bracelet a mety daholo zany. Ao zany izy a arotsakitsika ao ohatra zany a ny bracelet aloha nalefatsika tao. Rehefa anao an'ilay bracelet zany a dia mila manamboatra anazy aloha ho rondelle dia zay a vao atao ao anatiny ao. Misy tanjona décoration matoa ianao misafidy anazy a rondelle. Fa rehefa tiana ho tsiro tsy hita maso izy a dia le haché na mbola ho avy mihitsy ny ara hoe ho mixena. Fa amin'izay indray a sauce émulsionnée indray a no azontsika amin'izay fotoan'izay fa amin'izao aloha ntsika mbola sauce vinaigrette simple. Rehefa vao tapatapaka daholo ary le oignon efa naitsika julienne sy ny sisa dia hiditra amin'ny toyantsika. Efa nahazo sauce vinaigrette simple. Ampiakarina kely ny tsirony na hoe accentuer amin'ny alalan'ny jus de citron dia lasitsika zany naka citron. Nalaiko ny jus-any dia narotsako tao anatin'ilay sauce vinaigrette simple. Rehefa voarotsaka tao izy dia nalonako niaraka tao zareo dia zay no ararakitsika eo ambonina salady anankiray na sakafo anankiray. Ohatr'izao zany ny sauce mbola rano tsara mitete ohatr'izao fa tsy madity. Ny sakafo ohatra ny crudité zany zao azo asiana an'io. Raha ohatra izy tianao adity dia tsy atao sauce vinaigrette simple fa atao sauce somary madity. Dia mbola ianarantsika manaraka izay. Toisana ihany. Raha ohatra zao tia hampiakatra trany an'ilay tsiron'ilay sauce vinaigrette sy ny endriny dia lasa indray nanao ny antsoina hoe sauce aux herbes. Reo zany rehefa tiana fitinina zany izy tsy tononinao hoe sauce au céleri na sauce au persil na sauce au basilic fa hianatra an'izay karazana herbe zay tsika. Herbe indray zany ny tenenana anazy rehefa mampiasa an'ireo ravina maitsomaitso ireo tsika dia hianatra tsirairay azy. Ity ny antsoina hoe basilic. Ny basilic dia azo andrahoina, azo hohanina manta ihany koa. Tetehana izy na atao feuille fotsiny izy rehefa sady azo atao décoration ihany koa. Azo atao tsara ny anatin'ny sauce vinaigrette izy azo atao tsara somary manana tsiro. Ohatran'ny manimanitra somary mafanafana kely zay ny basilic. Eo koa ny ciboulette. Ny ciboulette zany dia ny tongolo ravina. Tongolo ravina koa zany afaka ataontsika manamanitra an'izany sauce vinaigrette tsika zany. Saingy fotsiny izy dia tsy azo apetraka ela be fa lasa mivadika maitsomaitso be izy rehefa apetraka ela ao anaty sauce vinaigrette. Ny persil frisé. Ny persil frisé zany dia le persil mahazatra antsika fa ny persil plate dia ny kotomila no ahafantarantsika azy. Eto ihany koa tsika dia ampiasa ny céleri. Ny céleri zany rehefa tenenina hoe brin de céleri dia alana ny kirany toy izao na ny filany. Rehefa afaka ny filany tapahana kely foana izy mandrapatapitra izay fil miala eo
dia sady afaka koa le tahony mafy be. Dia azo atao manamanitra sakafo tsara, atao brunoise. Zany brunoise zany tena rehefa afaka mavita julienne farany kely ianao na kely dia avy eo tapatapahanao en dés kely. Ka ny sauce vinaigrette izay ataontsika androany zany dia tsy simple intsony fa aux herbes. Sauce vinaigrette aux herbes. Restsika ary aloha ny ciboulette. Ny ciboulette rehefa voadio tsara dia azontsika ampiasaina maitsomaitso, azontsika ampiasaina ny faritra fotsifotsy. Tapatapahantsika izy azo atao ihany koa ny hoe ciselé. Mampiasa zany ciseau fampiasa amin'ny sakafo. Arotsakitsika ao anatin'ilay sauce vinaigrette simple izy. Ny antsika moa zany zao efa accentué iny tamina citron. Azo alefa amin'ny faritra maitso, azo alefa amin'ny faritra fotsy. Rehefa vita zay dia alaitsika ihany koa ny persil. Ny persil zany dia ciselentsika ihany koa na hachentsika. Hachena na ciselena. Nalaina izy dia tapatapahana madinidinika aloha. Ampiasaina tsara ny bateau ny couteau. Rehefa vita zay dia atambatra amin'ny tanana dia mbola verenana tapatapahana foana. Dia rehefa elaela io izy dia lasa podika. Nalaiko indray ny herbe iny dia nataoko tao anatin'ilay sauce vinaigrette. Iny persil plat indray iny. Nalaiko indray ny basilic dia nitapatapahako tangosana. Rehefa vita zay dia atambatro le feuille. Atambatra ohatr'izao zany le feuille, sokafako tsirairay sokafako tsirairay ohatr'izao dia atambatro. Rehefa voatambatra izy dia ohatry ny ahorona dia rehefa avy eo amin'izay tsika vao manapatapaka anazy. Rehefa tapatapaka izy dia verenana indray atao manohatra. Zany hoe ny herbe-tsika zany androany fangaro ao ny tsirony. Manitra dia manitra tokoa izy ao. Ny habetsany fotsiny zany arakarak'izay sakafo amboarintsika. Natsofoka tao indray ny céleri sisany tsy alefantsika ny raviny fa ilay tahony no alaitsika. Dia rehefa nalako teo le fil mbola nisy kely farany dia atao manify kely ohatr'izao amin'ny antsy atao lasa julienne amin'ny antsy izy aloha. Dia vita zay dia avadika atao brunoise. Ohatry ny ahoana moa le brunoise tena potipotika kely izy fa en dés. Dia zany ny endriny tapahako anankiroa izy dia tapatapahako kely ataoko brunoise. Tsy fantatr'olona hoe misy céleri ao fa hoe inona ary zany tsiro miafina kely ao anatin'ity salady ity zany na ity sakafo ity zany satria brun nampiasaina fa tsy feuille. Vita zay rehetrarehetra zay dia nafangaro amin'izay ny sauce rehetrarehetra. Toy izao zany le sauce azontsika ato. Maitsomaitso ny lokony ohatr'izao. Inona daholo ny sakafo azo hohanina miaraka amin'ity sauce ity. Amin'ny ankapobeny moa azo hohanina miaraka amin'ny sakafo daholo ny zavatra rehetra fa mba misy zany hoe tenenina hoe izao no tena tsara azo hohanina miaraka amin'ny fruits de mer. Fa ny fruits de mer tsy inona mila citron dia zay zany nahatonga anazy hoe azo hohanina miaraka amin'ny fruits de mer. Raha ohatra koa somary misy fofona le trondro dia matin'le fofona rehetrarehetra izay hoentin'le herbe. Ary azo hohanina ihany koa izy miaraka amin'ny hena
raha ohatra zany hoanina miaraka amin'ny steak reny dia araraka ao amboniny eo fa ny fruit de mer alohany ny tena sosokevitra atolotra anareo. Zay indray ny fandarantsika jerena hoe zavatra tsotra tsy tena nazatra anao le izy kanefa afaka atao tsara. Ohatra ny hoe manamboatra crevette sauté amin'ny sauce aux herbes. Zay indray ny fandarantsika fa dia raha te hiofana ianao an'izany pâtisserie cuisine zany dia tongava aty amin'ny CFPNI. Misy anankitelo CFPNI misy eo Anjoma eo ampitan'ny Albarakat akaikin'ny 4 chemin longo, misy ihany koa ao aorian'ny BFV ary misy ihany koa any Tranimora eo akaikin'ny 4 chemin Tranimora. Tongava miofana fa misy fiofanana lehibe amin'ny vidiny tena mirary izay atolotra CFPNI amin'ny faraparan'ny volana février sy ny volana mars iray manontolo. Dia izay indray fandarantsika fa amin'ny manaraka indray.